Ampifaliana indray ry havana no iarabananareo natratra ity alady maraina voalohan'ny volana aogositra ity. Tsy sitrako ny hahafatesan'ny olon-dratsy fa ny tena tadiaviko dia ny ovany mba hahavelona azy. Izany lohahevitra ny safidiana ho banjinina androany koa ny fanahy masina ny hitaridalana antsika ho amin'izany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny salamo telo amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no iarahantsika mamaky iderana an'Andriamanitra. Mioby an Jehova ianareo ry olo-marina, fa mendrika taony ny olo mahitsy ny fiderana. Miderahan Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo. Mihira firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feon'ny fifaliana. Fa mahitsy ny tenin'i Jehova ary ny asany rehetra dia matoky avokoa. Tia famarinana sy rariny izy, eniky ny famindrapon'i Jehova ny tany.
Andriamanitra tompo sy mpahary eo, midiranao zahay noho ny soa rehetra nomenao anay, dia izay fantatray sy izay tsy tsaroanay velively koa nefa hivelomanay isan'andro. Tamin'ny voalohany ny teninao no naharianao ny tany sy ny lanitra, ny teninao dia pahary hatramin'ny voalohany, koa anio amin'izao andro voalohany amin'ny volana izao dia tafavory eto anatrehanao izahay mba harianao andray hitovy endrika amin'ny zanakao. Tompo, efa nampanantenanay ianao fa tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy efa navita ny nanirahanao azy. Koa ankehitriny, tanterao ny asa nanirahanao azy mba hahatonga anay handray ny fahafenoan'i Kristy sy ny fantaterahan'ny fifaliany. Dia raina isan-kalazaina mandrakariva ny anaranao noho ny asanao sy ny voninahitrao, Ray Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry havana, eno amin'ny fanajana sy sitrapon'Andriamanitra izay tiany ambara amintsika amin'ity maraina ity. Izao ny Jehovah Andriamanitra ao, aza manana andriaman-kafa fa izao ihany. Ho setrin'izany dia ho ataontsika ny rehefa voatondro. Koa oka anaton'azy isika amin'ny fanetretena ary eky ny fahotantsika. Tompo Andriamanitra io, Ray mandrakizay, tompon'ny rehetra. Tsaroanay sy ekenay eto anatrehanao mpanjakanay fa mpanota mantra tokoa zahay. Samy teraka tamin'ny ota ka malaky mivily anao ratsy, sady tsy mahavita ny tsara akory izahay raha ny tenanay ihany. Isan'andro dia mandika ny didinao masina izahay amin'ny fanao maro, ka dia mahatonga fanameloana sy fahafatesana ho an'ny tenanay noho ny fitsarana marina ataonao. Kanefa Tompo, mafy ny alahelo-nay noho ny nampahatezeranay anao, koa miaiky ny elokay sy ny tsy famendrehanay izahay ary mibebaka aminao, mangataka amin'ny fahasoavanao, mifona aminao amonjenao anay amin'izany fahantrana izany. Mba mamindrafo aminay ry Andriamanitra tsara indrindra, ray ny famindrapo ary mamela ny elokay noho ny fitiavanao an Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay, miaraka amin'ny fiangonana. Renanay be famindrapo, mitalao aminao zahay, mamela ny elokay, diovy zahay ho afa-pahotana, sasao zahay ho afa-kely, ary avozo ny fanahinay mba vonoka nombanao.
fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahany. Amen. Ry havana malala, mpamindra fosy be fiantranany Andriamanitra izay vavantsika. Tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay izy, fa ohatra ny avony tany amin'ny lanitra kosa amin'ny famindrapony ho an'izay matahotra azy. Koa antsika izay mibebaka marina tokoa, raiso mpitsanganana amin'ny finoana ny teny manambara ny teny famelan-keloka. Iaretsangana satria nianatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izao efa niaino. Izao dia izao no namono fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Voavela ny elokarony ny anarany masina. Amen. Indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fiangonana. Rehefa avy nandray ny teny famelan-keloka isika ka nomeny tompo fomadio, dia afaka indraindray ny teniny. Koa hokarisika nomana amin'ny foamam-panahintsika ao amin'izany,
Ary io ampiakaran'ireo tompon'anjara ity dia ataontsika ny hira efa voatondro. Rialemanitra rainay io tonga ny fotoana izay andremezanay ny teninao. Ny teninao izay jiro sy fanelon'ny tongotr'ay. Mangataka ny fananao masina izay tompo anazavanay, aizanay mandray sy miaino ny teninao. Koa mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao. Vaky-teny voalohany izay hitantsika ao amin'ny Ezekela toko 3:30. Ezekela toko 3:30 dia raisina amin'ny 10 ka hatramin'ny 9. Ezekela toko 3:30 raisina amin'ny 10 ka hatramin'ny 9 ary vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao ry zanak'olona, mitenena amin'ny taranak'Israely hoe: izao no fiteninareo, eto aminay ny fahadisoanay sy ny fahotanay, ka mialevona amin'izany izahay. Dia nahoana no mbola velona izahay? Lazao aminy hoe: raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalan'ny ratsinareo, fa nahoana moa no te ho faty ianareo ry taranak'Israely? Ary ianao ry zanak'olona, lazao amin'ny zanaky ny firenenao hoe: ny fahamarinan'ny marina tsy ahavonjy azy, ramby amin'ny andro hadisoany, ary ny faharatsian'ny ratsy fanahy tsy avo azy, ramby amin'ny andro ialany amin'ny faharatsiana, ary ny marina tsy ho velona noho ny fahamarinana, ramby amin'ny andro anontany. Raha lazaiko amin'ny marina hoe ho velona tokoa ianao, nefa izy mitoky amin'ny fahamarinana ka manao meloka, dia tsy ho tsarovana ny fahamarinana rehetra izay nataony, fa ny heloka nataony no hahafaty azy. Ary koa, raha hoy izaho kosa amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa niala tamin'ny fahotany izy, sady nanao izay marina sy mahitsy, ka mamerina ny natao tsatoka, sady mampody izay nangalariny, ary mandeha araka ny didy mahavelona ka tsy manao meloka, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahotana rehetra nataony dia tsy ho tsarovana amin'ny intsony. Manao izany izay marina sy mahitsy izy, ka dia ho velona tokoa. Dia mbola hotohizantsika amin'ny vaky-teny ao amin'ny Hebreo toko 1:10, andininy voalohany ka hatramin'ny 9:10. Hebreo toko 1:10, andininy voalohany ka hatramin'ny 9:10. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fa izany no nahatsara ny laza ny Taolo. Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka
dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Finoana no nanaterana bela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny anikaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no nanambara ny amin'ny fanatitra nataony. Ary amin'izany, na dia maty azy izy, dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana ny Enoka tsy hiaro ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindra an'Andriamanitra. Fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka aminy, fa izay manatona n'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Finoana no nanamboarany Noa samy fiara hamonjena ny ankohonana, fa natahotra izy rehefa nitoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny zavatra tsy mbola hita. Koa izany no namelohany izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araky ny finoana. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa natsoina hiainga kany amin'ny tany ho azy ny olova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no nivahihany tany any amin'ny tany nolazainy teny fikasana, toy ny any amin'ny tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba, mpiara-mandova izay teny fikasana izany aminy. Fa nanantena ahazo tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompo-marika ny mpanao izany. Ary nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery anananaka rehefa nitsaja azy izy, satria nataony fa matoky ilay efa nanomeny teny fikasana. Koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty no niaviany maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy eny alavitra eny izy ka ravoravo ny arahaba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny teto ambony tany izy. Fa izay milaza izany dia zavatra izany dia naneho fahamarinana fa mitady azy ho taniny izy. Ary raha tahiny na tsiaro ny tany ny lany izy dia ho nahita andro iverenany. Fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny dia any an-danitra, ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamaniny, satria efa namboarany tanàna ho an'ireo izy. Finoana nanaterana Abrahama ny Isaka, raha nizahan-toetra izy, eny, ny zanany natokana no naterina efa nandray tsara ny teny fikasana, dia ilay nilazana hoe avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Fa nihevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza, ary ohatra ny avy tamin'izany no nandraisany azy. Amen. Soratra masina ao amin'ny filazantsara ny Lioka
Lioka toko faharoa amby folo, manomboka amin'ny andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Filazantsara ny lioka toko faharoa amby folo, manomboka amin'ny andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Rehefa hitantsika ady dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ary ondry vitsy, fefa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Amdio ny fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo, dia arenana an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azo ny mpangalatra sady tsy misy kalalo manimba. Fa izay toerany arenareo dia ho any koa ny fonareo. Aoka isikina amin'ny valahinareo sy rehitra ny jironareo, ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondony izy dia vohainy miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia hampipetraka azy hihinana. Dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompontrano izay ora hiavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony taminy. Dia miomana koa ianareo, fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampozinareo. Ary Petera, Tompoko, izahay va no ilazanao izany fanoharana izany, sa ny olona rehetra? Ary hoy ny Tompo, iza moa no mpitandrin-draharaha matoky sy manan-tsaina, izay tendren'ny tompony ife ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana? Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendre no mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo kosa izany mpanompo izany hoe maharitrela ny tompoko vao ho avy, ka dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vaviny izy, sady mihinana sy misotro ka mamy. Dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia toapahanareo izy ka omeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay malala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony, dia ho kapohina be. Fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izany zavatra tokony hikapohana azy, dia ho kapohina kely. Fa izay nanome be, dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be, dia bebe kokoa no andinina aminy. Amen.
Mbola hiary vavaka isika. Tompo, fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay ny teninao. Koa ny tenena fa miaino izay mpanomponao. Amen. Ry avy malalan'i Kristy, ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Ampanetretena sy ampifaliana ry havana no ijoroko etona hitondra ny afatry ny Tompo aminareo, manakambara amin'ny taranaka rehetra sy ny taranaka amin'ny fandimby manko ny Tompo, ary taranaka maro no efa nandre ny teny fampizarantsika anio, tsy ny ovatsiro zany teny izany sady voavoalalandava, ary tsy diso anjara amin'izany isika eto amin'ny FP Matolozy ankehitriny. Alehibe ny fitiavan'Andriamanitra zany isaorantsika azy. Ny tenin'Andriamanitra vinaky teo, na ny tao mifanekena taloha na mifanekena vaovao, dia nosoratana tamin'ny fotoana samihafa, no ny antony samihafa, ho an'ny olona samihafa, nefa misy roy, teny fandretsika loatra moa ny hoe roy ankehitriny, misy roy mampifandray azy dia izao: loharanom-pahavelomana sy loharanom-pitahiana Andriamanitra. Ao amin'i Jesosy Kristy izany, fahavelomana sy fitahiana. Ny Baiboly manontolo dia atsapatsika fa Andriamanitra velona sy miasa, ary tsy mahafoy ny asan'ny tanany Andriamanitra. Be famindrampo izy. Tianavitra sy anome fiainam-baovao izay andevoziny ota izy. Mampanantena fahavelomana ny olon-dratsy izy. Ao amin'ny bokin'i Ezekela, efa mivinaky teo amin'ny fanombohan'ny fotoana teo ilay izy. Ary arak'izany dia mahazo fahavelomana ny olon-dratsy raha ohatra ka miova. Fepetra tsy maintsy lalovana zany ilay fiovana fa tsy mandeha ho azy. Asan'ny finoana ny fizorana amin'ny lalana marina sy mahitsy, azona sitraka amin'Andriamanitra, araka ny voasoratra ao amin'ny Hebreo hoe: fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao, azona sitraka aminy, amin'Andriamanitra izany. Fa izay manatona azy, manatona an'Andriamanitra, dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Mino matoky Andriamanitra mamaly soa, mazoto mitady an'Andriamanitra zany. Arakaraka ny fahazotona mitady azy zany no ifankazarana amin'ny ihany koa. Ary hoy ny voasoratra ao amin'ny Joba hoe: fankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana. Zava-dehibe zany. Lalam-pamonjena sy mampiorina fiadanam-po ny fifankazarana amin'Andriamanitra. Azona fiainana zany, azona fahavelomana ao amin'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy. Misy koa nefa, misy olona zany malala ny sitrapon'Andriamanitra ihany, mba mahafantatra ny didiny ihany, saingy izao tsy manatanteraka izany izy. Devoly aza anie ohatr'izany, fantany tsara ny hoe zao ny voasoratra, nefa ilay izy ampiasainy amandriana an' Jesosy. Fa dia misy zany olona resy ny filan'ny nofo sy ny reako izao fiainana izao, dia manjary mivary lavo, ka naho nisy soa natao azy ny teo aloha, ka tonga amin'ny fotoana mivary lavo izy dia ho very mandrak'izay izy, arak'ilay voalaza teo ihany zany. Ary zany indrindra ny nanjony taranak'Isiraely vinaky tao amin'ny bokin'i Ezekela teo, taonjato fahenina talohan'i Jesosy Kristy,
satria no everiny manko a fa na dia tsy anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra azy izy a na dia tsy anaraka ny sitrapony azy izy a dia omba siaro azy mandrakariva Andriamanitra satria ao aminy misy ny tempolo zay lazaina fa tranon'Andriamanitra dia izy koa mipetraka ao Jerosalema dia veriny fa hoe tanàna masina Jerosalema satria Andriamanitra momba ny Jerosalema sy ny sisa dia manjary mandika ny didin'Andriamanitra izy manao ny zavatra tsy tokony atao izy a ary Andriamanitra tsy makasitraka an'izany satria Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra marina sy marina mahitsy ary dia hamonjy ny olon-dratsy izy fa rehefa mifikitra amin'ny faratsiana kosa dia tsy misy azo ny atao hahavelona azy ry havana. Koa ny raparapa tanaty aizin'ny fadisom-panantenana tanteraka ny taranak'Israely satria lasa kobabo tamin'ny Babilôna tamin'ny 750 talohan'i Jesosy Kristy efa mba nisy an'i Ezekela ihany fony mbola tsy babo zany a mba nividin'Andriamanitra hoe mpitily ny atao hoe mpitily tamin'izany moa amin'ny teny frantsay dia hoe sentinelle ka ny asan'ny mpitily tamin'izany a akoatrin'ny ma hoe pretra ny nampisorona ny Ezekela zany tamin'izany fotoan'izany dia ny andraiky ny nampanaovan'Andriamanitra azy hoe mijery ny ataon'ny zanak'Israely ireo a dia mampitandrina azy hoe manaovany tsara mandehana amin'ny lala mahitsy aiza mandika ny sitrapon'Andriamanitra ianareo fa zay anarina matetika mihamafy atoka dia ho toritory tampoka ka tsy ahita fasitranana kanefa nanana fahadiso-kevitra loatra ry zareo ka nevitra fa eo foana Andriamanitra ty atsika satria izy eo amin'ny tempolo ka eto amintsika ny tempolo a diso hevitra izy dia zay ka dikany teny hoe Ezekela moa satria Ezekela lasa kobabo tany koa tamin'ny 750 talohan'i Jesosy ary ny dikany anaran'i Ezekela dia hoe Andriamanitra ny ampahery na hoe koa mampahery Andriamanitra ary tany Antsesy tany a tany no nanomboany nanaovany asa-paminaniana satria tena nilainy ny zanak'Israely mihitsy a ny andre ny tenin'Andriamanitra ny feon'Andriamanitra ary Andriamanitra zay efa niteny araka ny teny vinaky teo zay mbola ho averintsika aoriana kely a dia amin'ny hoe Andriamanitra tsy tia ny hafatesany olon-dratsy fa ny hahavelona azy fa tsy maintsy miova aloha izy zay fa nandrora ny tsilany ny zanak'Israely rehefa mandrora amin'ny tsilany andramoko hoe rehefa tonga any aminareo any nareo sanatria ny vava anandrany nareo na ohatr'izany a dia miverina aminareo any nandrora anareo a zay mandrora amin'ny tsilany mahavotena zay nandrora ny tsilany izy manaonao foana zany dia mifototra amin'ilay zavatra nataony a ary dia tsy sitrapon'Andriamanitra manao zavatra ratsy zava-doza tsy mety ary mifandikana ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny fomba samihafa napiditra angano ka dia tao anatin'ny aizim-piainana no nahatongavan'ilay fanambarahana zay efa naverimberina teo ihany tamin'ny fomba samihafa manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo raha velona koa dia tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy fa ny ialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy zay Ezekela 7:30 andininy 2:1 tapany ambany Andriamanitra zay efa nitsiratsiraina Andriamanitra tamin'ny fomba samihafa zany a tsiratsiraina tamin'ny fomba samihafa Andriamanitra izy indray no nampitondra hafatra lehibe hafatra mitondra fanantenana mitondra hery mitondra zavatra mapetsika ny fo satria ry zanak'Israely zany efa mitanondrika efa tsy mahita lalana tsony a efa mahatsiaro mialevona satria sady tsy vitany hoe lasa kobabo ry zareo a fa rava ny tempoly voninahitr'Andriamanitra tsy ao amin'ny tempoly tsony a rava Jerosalema indrindry ny Jerosalema potika tanteraka ary tsy misy amarana tsony izy a na resaka fivavahana satria efa nitodika amin'Andriamanitra rehefa manaraka ny devoly tsy afaka anompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo ny soratra masina ihany koa dia izao tsy afaka hitehitra amin'Andriamanitra raha ohatra ka mitodika aminy fa izay manatona azy mifikitra aminy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay ny mahazo famonjena rehefa miverina ary mila miverina koa zava-dehibe zany ry havana
ka sady rava zany ny tempoly rava jerosalema na milafi miara-pivavana na milafi politika tsy misy azo amaharana intsony fa dia ny fanandevozan'ny babyloniana tamin'ny andro nebokadnezara izany ny mampitokiky sy mampitoloko andry zareo tamin'izany fotoana izany ary mafy zany a tianana ny tsara mandrakariva nefa Andriamanitra ary manana faharetana ihany koa izy ka mety isogaga ihany ny olona hoe Andriamanitra neto Andriamanitra misy manao hoe Andriamanitra ohatrany tiana tsy mieritreritra afa-tsy ny anafay Andriamanitra to tsy mieritreritra afa-tsy ny anasazy kanefa hita ihany koa fa be famindrapo Andriamanitra ary tsy ny zanak'Israely ihany ny tia novonjena fa zao tontolo zao ary fatatsika zany indrindra nandrahany zanany malalany amin'ny jaona toko 7:20 ao amin'ny Joany toko 7:20 manao hoe amin'narany tompo eny no tiavin'Andriamanitra fantatra tontolo izao ka nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izy rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay zava-dehibe zany fahavelomana fiainana mandrakizay ho an'izay mino an Jesosy ary fatatsika fa ny mino an Jesosy tsy mandeha ho azy ihany koa tsy maintsy mandalo amin'ny hoe miara-maty aminy noho ny oto amin'ny azo fijaliana miara-mitsangana aminy amin'ny herin'ny fitsanganany andraisana fiainam-baovao anjariana olom-baovao ao aminy zava-dehibe zany ary hitatsika koa fa maro dia maro ny mpino nanaraka an Jesosy Kristy tateoriana ary fifaliana antsika ny malala izany ao amin'ny Hebreo moa dia hitantsika ny amin'izany hoe finoana rehefa tena manana finoana miropaka finoanan'Andriamanitra toandry Abrahama ary Noa zao lasa velona mihitsy tsy maty izy valo mianaka satria na tokony tenin'Andriamanitra velona izy tsy maty ny safidrano Abrahama nandeha amin'ny lalana tsy fatany ny zotra amin'ny zavatra tsy fatany mihitsy napanatenaina hoe orain'ny mino avy amin'ny taranany no isin'ny taranaka maro ohatry ny kitana zava-dehibe zany ry havana taranaka maro ohatry ny kitana kanefa le zanaka lahatokana lefa saika tsy azo efa tsy napoizina nangatahana indray atao fanatitra ho an'ny tompo kanefa na izany na tsy zany natoky Abrahama tsy nitsipaka izy nananda hoe tsy Andriamanitra keo mba amenao aho dia ianao dia alainao indray dia tsy niteny an'izany izy avy dia natoky izy dia netiny saka nefa avy eo teny Andriamanitra tonga ny anjely tsy ny vonoana indray isaka niseho ny voninahitr'Andriamanitra ary voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra ry havana niseho ny fatokiny Abrahama n'Andriamanitra fatokiny ary rainy mino taloha izy hoe Rahavo Abrahama fotsiny tateoriana Abrahama rainy mpino ary isika rehetra taranaky Abrahama amin'ny finoana daholo ry havana zava-dehibe zany koa zao ry havana sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony miasa tsara hitantsika izany tao amin'ny firazantsaraka andriko teo miasa amin'njoto ny mpiambina ary azona sitraka amin'ny tompo izany finaritra ny tompo ary hitantsika zany fa rehefa tena mazoto ianao na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana manjary ampitomboana koa aza ilay talentanao dia vao mainka faly Andriamanitra rava Andriamanitra faly amin'ny mpanompo izy amin'ny mpanompo mahatoky mpanompo miasa tsara mpanompo manaja tia an'Andriamanitra miseho izany velona ao amin'ny tompo miaraka amin'ny tompo ary tsy misy veloko ho an'ny tenany isika tsy misy maty ho an'ny tenany velona isika velona ho an'ny tompo maty isika maty ho an'ny tompo koa na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany rehefa nanolo tena ho an'ny tompo ry havana ary dia sambatra ao amin'ny tompo isika santarina eto ambonin'ny tany ny fahavelomana ny tena fahavelomana ary toezana akoatra fiainan'izao asambarana ane zany fiadanana ane zany akory tsy milaza hoe tsisy fahoriana hiatra zany akory tsy milaza hoe tsisy fahafatesana ary ny lalana tongavana any saingy izao amin'ny fo matoky fiadanany tompo miao amin'ny tena dia finaritra lalandava sambatra lalandava ary zany ny mahafaly amandrakariva tsy mba mahitezitra zany hatramin'izay nenako za faly foana amin'ny fiainako satria hoy ny voasoratra ao Filipiana toko 4:4 hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izaho indray aminareo mifalia zany hoe tezitra zany ohatra tena ahoana zany hoe mahatezitra zany raha tsy hoe tena misy olona manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia zay ngamba mety hoe atezitra ohatra ny nataon'i Jesosy tamin'izy nandroaka olona tao amin'ny tempoly fa fahatezerana masina iny fahatezerana masina neny Jesosy ka raha hoe fahatezerana masina mety ho nisy ihany angamba teo amin'ny fiainako zany na mino aho fa nisy
fa la hoe tezitezim-poana zany za olona falalandava ao amin'ny tompo a ary dia finaritra mandrakariva ninona mitranga afa-tsy eo anolohan'ny fahafatesana ry havana lala mahitsy zava-dehibe lalana marina zava-dehibe sitrak'andriamanitra no izao a tsy etikety isalorana fotsiny makristianina fa iaina ny isan'andro ny tompo mibanjinina olona mivelona amin'ny finoana fa tsy ny fotoatsarotra akory no atrehana raha ohatra misy zava-manahirana misy foana ny zava-manahirana misy mandrakariva ary velona amin'ny finoana ka tsy ampiletika le izy fa mampitraka mampisondrotra manafaka mamelona fa avelomana atomboketo toizana ry any amin'Andriamanitra zany ary zany a maneho izany ny vavolombelon'ny finoana ao amin'ny Hebreo ary hitantsika fa na dia mbola tsy tonga any akoatra akory aza ny vavolombelon'ny finoana dia efa mahazo antoka ny fisian'ny fiainana mandrakizay ary sika rehetra mifampahery mandrakariva indrindra rehefa misy fahoriana zavatra iainantsika zavatra tena iainantsika ankehitriny raha teo koa izy zany a fa dia mana tena mandrakariva isika matoky mandrakariva ary zany nananantsika fanantenana sy fifaliana aty ao amin'ny tompo miaraka amin'ny tompo ary hitantsika tsara fa Andriamanitra mihitsy no efa vonona anome ny fiainana mandrakizay ho an'izay mpiasa mahatoky sy miasa tsara araka ny voasoratra ao amin'ny lioka vinaky teo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo aza matahotra ry ondry vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakan'ny lanitra zany zay ry havana zany hoe fa natao voavonjy isika rehetra raha mizotra amin'ny lala mahitsy manao ny marina ary raha ohatra misy olon-dratsy fotoana zao iovana iverenana amin'ny lala mahitsy handraisana fiainanao amin'ny Kristy miaraka amin'Andriamanitra velona ao amin'ny Kristy olom-baovao ao aminy mandrakizay raha ohatra ka manana fiaretana sy faharetana fa tsy hoe anio iova dia raha pitso miverina indray manjary tonga amin'ny fiteniny sasany hoe lalakitakisoa tsy mety zany sanatria mivava fa tena mizotra tsara amin'ny lala mahitsy zany eny ary ka izao rehefa mifamponina amin'Andriamanitra raha isy zanaka ary fanahy masina eto an-tany dia efa velona ho aminy sy miaraka aminy ary santarina eto an-tany zany ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra isika rehetra dia zanak'Andriamanitra noho ny finoana fiainana toizana akoatra ireo fiainana izao mahafinaritra ny zany ry havana mahafinaritra zany hoe fiainany zanak'Andriamanitra isika rehetra ao anatin'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra ary tsy foiny ary lehibe ny famindrapony ka na nisy ratsy nataontsika aza vonona mela heloka izy raha miverina aminy isika miverina eo mandrakariva izy ry hava-malala ny Kristy isika rehetra voalaza teo loharanom-pahavelomana sy loharanom-pitahiana Andriamanitra amin'ny taranaki Abrahama hoy ny soratra masina hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary izany no atongavantsika eto satria isika ao anatin'izay fitahiana zay nandray fitahiana isika ka anisan'ny olom-bovonjy raha ohatra ka tena mifikitra sy mandeha amin'ny lala mahitsy ary zava-dehibe zany frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est avec humilité et avec joie que je vous apporte en ce premier dimanche du mois d'août 2022 la parole de Dieu. Parole qui a traversé les murs des âges et qui garde toujours sa fraîcheur, sa saveur, sa virilité, sa vitalité. Vitalité. Voilà. Les trois textes bibliques de la péricope utilisée par la FPMA que nous venons d'entendre sont écrits pendant des périodes différentes pour des destinataires différents et des objectifs différents, mais ils ont un lien qui les unit. C'est Dieu, source de vie et de bénédiction. Dieu, source de vie et de bénédiction. Écrasé
par leur désobéissance et leurs mauvaises actions de toutes sortes, les Israélites, exilés à Babylone depuis 597, sont au point de dépérir sous ce poids. Dieu, source de vie, confiait à Ézéchiel la charge d'annoncer une nouvelle porteuse d'espoir, un avenir paisible. Au nom de Jésus, par ma vie, je l'affirme. Moi, c'est le Seigneur qui parle, hein. Moi, le Seigneur Dieu, je n'aime pas voir mourir les méchants. Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Dieu, c'est Dieu de vie, Dieu de la vie. Il veut donner la vie à tout le monde, même les méchants, à condition que les méchants changent de direction, aillent vers lui. Et voilà. Ézéchiel, en hébreu, signifie Dieu renforce, et en arabe, que le Seigneur le fortifie. Le changement de conduite est la condition sine qua non de la réconciliation avec Dieu. Voilà. Cela va de pair avec le dépérissement des fausses illusions. Les Israélites pensaient qu'avoir un temple, puisque dans le temple, Dieu vit là, Dieu est dans le temple, et être à Jérusalem garantissait un salut, la protection. En cas où un ennemi extérieur qui vient, personne ne pourrait atteindre les Israélites. Ce sont des fausses illusions, ça, puisque la vérité, il n'y en a qu'une. Dieu juste et bon, et c'est en Jésus. C'est seul à la nasfamarine narfienne. C'est de Jésus Dieu. Et la route, il faut bien suivre la bonne direction, ne pas dévier de chemin. Sinon, on se perd, on risque de tomber dans le fossé. Ézéchiel était aussi exilé à Babylone à ce moment. Avant, il était sacrificateur, il était prêtre et il était aussi sentinelle. Son rôle dans sa qualité de sentinelle, c'est de surveiller les Israélites et de leur prévenir du malheur qui pourrait arriver au cas où ils ne respectaient pas Dieu, ils ne suivaient pas les commandements de Dieu. Et voilà, il faut éviter le pire. Dieu voit le cœur meurtri des exilés. Son autorité, son pouvoir, sa souveraineté et sa gloire ne sont pas limités par leurs manquements, par leurs désillusions, leurs fausses illusions. Il n'oublie pas la promesse faite à Abraham, garantissant une multitude de descendants. Créateur du ciel et de la terre, il est aussi le maître du monde. Son dessein de donner la vie ne se limite pas aux enfants d'Israël, mais à toute sa création, à tout le monde. n'est pas à un seul peuple alors, mais à toute la création, à toutes les nations. Choisir la vie, c'est choisir Dieu, être avec Dieu. Ne pas choisir la vie mais la mort, c'est se séparer de Dieu, aller là où il ne faut pas aller. Et voilà. Il faut donc être à l'écoute de Dieu, l'obéir et mettre en pratique. Ça ne suffit pas d'écouter, de comprendre, mais il faut aussi mettre en pratique sa volonté. Et voilà, puisque Dieu
est un Dieu d'amour et de miséricorde. Un amour inaltérable, amour inéluctable, amour inconditionnel, amour agapé. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce. Ho aminareo anie, ny fahasoavan' Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. De chanter tes louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter tes louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque
aoko tsika hitsangana hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekim-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana manera n'izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa, lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanany tokana tompontsika, izay nitorotorona tany fany masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona nanapaka Pôntsy Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, mipetraka kafan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any novin'ny tsara amin'ny velona sy ny maty, mino ny fany masina, fiangonana masina azo tontolo izao, fiangonana ny olona masina, ny famelan-keloko, fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. So tsika ry havana dia tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharaham-piangonana koa mangataka ny tompony anjara hanatanteraka izany. Lazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izao efa naharesy izao tontolo izao. Jaona 9:20, 7:30. Ry havana, amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fijanganan'ny tena amin'ny maty no ampahafantarana antsika FPMA manontolo fanoto mandry tamin'ny zoma 5 aogositra 2024 Ramatoa Bakoly Rakotomalala, filohan'ny tafo FPMA Nice. Olazaina amintsika manaraka ny fandaminana rehetra fa alefa izao taratasy izao mba ho fampandrenesana antsika. Aoka isika hitondram-bavaka ny rindra sy feno soa zanany sy ny fianakaviana manontolo mba hampahirezan'Andriamanitra sy hampiononany azy ireo. I Jesosy tompony anasitrana ny rantrapo rehetra sy ameno ny banga rehetra tompoko ho aminareo anie ny fiadanana. Amin'ny anaran'ny rindra sy feno soa Rakotomalala sy ny fianakaviana manontolo, Pasteur Donald Gizy mianakavy, ny Brao FPMA Nice mianakavy. Vaovao faritany, fiantsoana fiofanan'ny tompon'andraikitra. Faly miara-pantsika amin'ny anaran'ny tompo. Manasa ny tompon'andraikitra rehetra eto anivon'ny fiangonana, eto amin'ny faritany, anatrika ny fiofanana izay atao ny sabotsy 3 septambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 12 sasany amin'ny alalan'ny Zoom. Ny lohahevitra dia mikasika ny foiezaka sy ny lavitrezaka eo amin'ny fiainan'ny fiangonana araka izay voasoratra ao amin'ny Filipianina 4:12 ka hatramin'ny 7:12. Vaovao mikasika ny tafo, filazana manjo. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malalanay Andriamanalonarivo Anthony Hubert dia nodomandry teto Toulouse ny 3 Jolay 2024 teo amin'ny 95 taonany. Hoy ny raintam-po aminy Rabenjamina Nirina sy Rakotomanana Huguette. Taratasy fisaorana. Ny fianakaviana Rakotomalala Davison dia maneho ny fisaorana anareo rehetra tompoko tamin'ny teny mamy sy ny fampahirezana nataonareo taminay tamin'ny nalasany ava-malalanay. Andriamanitra manankaream-pahasoavana ane hamaly fitianareo. Tsapanay tokoa fa tsy irery izahay aty an-tany lavitra aty fa mananareo iray tampo ao amin'ny tompo ary niarahantsika ny zara ny fahoriana sy ny adidy farany natao taminy. Onera be tompoko ny vola mankarena nataonareo. Misaotra indrindra tompoko. Rakim-pisaorana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Kortianina voalohany 15:10. Misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny fitahihany hatrany ka afaka midera ny anarany masina. Tafita tamin'ny dingana voalohany bakalorea ny zanakay ary mangataka vavaka ny amin'ny otoy fianarana ho avy rehetra. Manolotra 80 € ny fianakaviana ho an'ny trano fiangonana. Filazana mariazy, ity no filazana voalohany. 1 Jean 4, versets 16
Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Madame Rasanari Seta, Lucienne Arsou, Monsieur et Madame Siono Pierre et Myriam, Monsieur et Madame Rajonarvel Adjamamundi et Elisabeth Faranien, Madame Razafia Zain Boudoirsou, Colette, ont l'immense choix de vous convier à la célébration du mariage de leurs petits-enfants et enfants, Taïn et Stéphanie, le samedi 27 août 2022 à 13h30 au Temple du Salin. Vaovao avy amin'ny SLK. Andao hitsangana sy hanangana Néhémie toko faharoa andinin'ny fahavalo tapany faharoa. Ny sambana SLK eto amin'ny FPMA Toulouse dia manasa antsika hanatrika ny takariva Mahamanina miaraka amin'ny mpanakanto Me, Riri, Ndrina, Iran Sanganasana Marson Wilson, Nal Rakoto Fringa, André Titis, Rabar John, Kitana telo ary ireo hira maro tsy voatanisa eto. Izy koa ny mpanakanto surprise andray anjara amin'izany fotoana izany. Faranana amin'ny soirée DJ sy karaoké évangélika ny fotoana. Izany dia ho toto-tsaina ny sabotsy 17 aogositra 2024 amin'ny herinora tolakandro ao amin'ny salle de fête des deux Grisoles. Ireto avy mividy mpidirana ho an'ny lehibe 12 taona mihoatra 15 €, latsaky ny 12 taona 10 €, latsaky ny 5 taona tsy mandoa. Ici ny cocktail de bienvenue. Ici menu na assiette ary poisson azontsika avidina any an-toerany amin'ny vidiny mirary. Ny tapakila sy ny réservation dia efa azontsika atao amin'ny roy misoratra etsy amin'ny solaitra manjelatra na koa angatahantsika eo am-piravana amin'ireo tompony andraikitra SLK na ny diakona. Ny vola azo dia arotsaka manontolo ho fanampiana ny fanorenana ny trano fiangonana izay tanterahantsika eto amin'ny FPMA Toulouse. Asa fitandremana. Tsy misy ny permanence mandritra ny fialan-tsasatra izany hoe hatramin'ny alahady 18 aogositra 2024. Mampafantatra antsika fa ny mpitandrina dia congé amin'izao fotoana izao fa nanomboka 2 herinandro ary mifarana izany amin'ny tapany volana aogositra. Fanadiovana ny trano fiangonana, ny tompony anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny SVK sy ny SLK fa mangataka antsika rehetra izay tonga ihany koa mba hifandrimbona ao anatin'izany mba ahafahantsika mampirina aingana ny trano. Toy izao ny diary mandritra ny fialan-tsasatra izany hoe hatramin'ny alahady 18 aogositra dia amin'ny 10 ora ny fanompoam-pivavahana eto amin'ny Vieux Temple. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Izao tsika dia tonga amin'ny fotoana fiarabanany zokiolona. Fanaontsika ny miarabany zokiolona izay natratra ny tsingeritaonany tamin'ny volana lasa ka tamin'ny volana jolay dia Ramatoa Randriamahefasoa Brigitte no nankalaza izany tsingeritaona izany. Tsy haiko izy na eto ary na raha ny an-tokantrano dia mihaino mivantana antsika izy ary dia izao no tenin'Andriamanitra ho anao sady tsodrano avy amin'ny fiangonana nalaina tao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 7 ka hatramin'ny 7 ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anao ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinao sy ny ainao ary ny tenanao ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anao sady izy ihany no hanefa izany. Dia hitondra-bavaka anao ny fiangonana rehefa afaka isika. Ry Andriamanitra tomponay eo misaotra anao tokoa izay amin'ny fanananay zoky eto amin'ity fiangonana ity. Notononina teo ny zokinao Randriamahefasoa Brigitte izay nankalaza ny tsingeritaona tamin'ny volana jolay iny. Misaotra anao ny amin'ny taona maro izay fanomenao azy ary mbola misaotra anao ny amin'izay mbola omenao azy. Ary apetraka feno am-pialatananao ny fiainany. Ny tsodrano avy amin'ny teninao izay efa notolorana azy teo dia ho tanterahanao tokoa Jesosy Kristy ho amin'ny fiainany ka mba tena haritra hatramin'ny farany izy amin'ny fanarahananao. Dia izay vetsivetsipony rehetra any am-pony ihany dia mba ho tanterahanao araky ny alehiben'ny famondram-ponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia tonga eo amin'ny tapany fahatelo isika fiarabana ny vaovao na ny vahiny.
Amin'ity androany ity tsika mangataka ny pasteur Raharjaona Mefasoa Raharjaona Marie Angèle mba hitsangana ho arabaina amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny anaran'ny mpitandrina Élisée Andriamiandra izay tsy eto moa izany fa congé sy ny filoha izay tsy eto an-toerana koa no misoloky tena ary misolo tena ny fiangonana koa miarabanao ary dia mankasitraka tompoko amin'ny fanoloran-tena nataonao na fohy fotoana na mangy anay aty Toulouse na dia lavitra izany lalana ary dia nizaran'ny tenin'Andriamanitra ho anay tamin'ity maraina ity mbola isy ihany koa ny fotoana hitarihanao ny fanasan'ny tompo rehefa avy eo ka dia soranao avokoa izany Andriamanitra ny no amaly fitianao Andriamanitra ny no mbola ameno ny fitahihany aminao amin'ny fahasalamana mbola ahafahanao manatanteraka ny adidy na eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny fiarahamonina ka mba tena ho vavolombelony tokoa ianao amin'izay rehetra ataonao dia mampamangy indrindra any amin'ny fianakaviana rehetra sy ny namana FPMA rehetra izay miaona aminao dia misaotra indrindra tompoko ary ho tsara miverina indray ianao rehefa tonga ny anio tolakandro. Tsisy fisaorana fa koalohanao anna maitmaitio dia kelikely. Indrindra misaotra n'Andriamanitra satria ny tantanan'Andriamanitra andia tonga soa dia misaotra amin'ny fiangonana miarahaba moa ianao mitondra ny teny dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra ka dia ampitondray ny mpitantona sy ny filohan'ny tafo zany ny fisaorana koa tamin'ny fikarakarana rehetra nahatongavana taty tsy tsaroana ny alaviran-dalina satria natory ahako natory tao anaty train dia tsy tsaroana kory hoe anna dia efa maraina ny andro dia zay fa dia mirary soa indrindra antsika rehetra ho velona amin'ny finoana daholo isika rehetra mba tena ho raisinareo fiainana sy alatsakareo anatiny teny vinaky androany sy ny torinandroany loharano fahavelomana sy loharano mpitahiana Andriamanitra ka iza lavina le fahavelomana zava-dehibe mba samy ho velona amin'Andriamanitra mba samy azo ny fitahiny ary dia mirary ny fiononana feno kosa ho andreo namoy ava-malala miombona alahelo tanteraka aminy zay fa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra tompoko dia ho ela velona daholo isika manantena mbola iaona amin'izay fotoana tendrenin'ny tompo naiza naiza dia mirary soa dia ho antsika izay miangona eto koa raha misy ny vaovao izao vao tonga miara-miangona amin'ny fiangonana FPMA Toulouse dia angatana mba hitsangana ho arabaina ny anaran'ny tompo hitsangana eny toerana aza misalasala ie dia arabaina indrindra ianareo faly izay mandray anareo eto amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary misaotra indrindra tamin'ny fotoana niarahanareo teto misaotra tamin'ny feo misaotra tamin'ny vavaka niarana sandratra fa dia tena feno tokoa ny vanginareo izahay ary mametraka ny izay rehetra hoatrehnareo eto amin'ny tanànan'ny Toulouse na hipetraka ianareo na mandalo dia mba ho tafita izay rehetra zavatra ataonareo mba ho totosa soamantsara ary aza misalasala amin'ny ho avy raha mbola misy fiverenana dia mbola misokatra anareo ny fiangonana titesoany hitahy ny fiainanareo afaka mipetraka ianareo. Tonga amin'ny fotoana andrakitsika ry havana ko atsaroa fa izay mamy ampifaliana
nao kasitrahan'Andriamanitra. Ampatsivina koa fa misy panier connecté ka zay anatanteraka izany avy amin'ny alalan'ilay panier connecté dia angatahana mba hirosety amin'loana.
tsika riavana dia nanomana fonom-panahintsika hiatrika ny latabatra masina ho atontsika ny hira fa 7:20 ny voalohany sy faharoa ary mandritra izany izany makataka ny tiavana miakatra ny ho aminareo aneny tompo aoka izara miara-mitsangana aoka izara ny fiadanana isika mizara ny fiadanana amin'ny eo akaiky manao an'izao zany a na manao an'izao zay mahazatra atsika manao an'izao mariky ny fihavanana zany mariky ny mahavoavela heloka mety daholo na izao mampifankatia atsika rehetra ao amin'ny tompo Sandratoni funareu eo amin'ny tompo aukanderaintsika ny tompo Andriamanitra eny tokoa tompo ray masina Andriamanitra mandrakizay maefa ny zavatra rehetra mety isy mahavonjy ny soranay anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo tena hamonjy anay amin'ny alalany koa no iederan'ny anjely ny fiandriananao sy hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana ritranao amin'ny tahotra ary rahan'ny fiangonana an-danitra sy ty an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana ary izay koa ankehitriny miara-manaondratra ny fiainay aminy ka amin'ny fanajana lehibe no ideranay hoe masina ry kristiana malala aoka isika atsiaro an Jesosy Kristy izay maty nisoloantsika sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika dia fanaty mpihavanana atolotr'Andriamanitra antsika ary aoka isika hiara misaotra sy hivavaka
misy ohatranao zahay, Andriamanitra rainay, tompony lanitra sy ny tany, fa noho ny famiraponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very sy rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Ankehitriny renay ny an-danitro, indreto izahay, manao eto anatrihanao ny fahatserovana ny fahatongavany zanakao olona, fijaliany sy ny fahafatesany, fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiakarany tamboninaitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Kehitriny raha eo, aidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay, ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'izao fanasana izao, fa ny fanahinao masina no arianao, anamasinanao, ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Ho tsapanay tokoa anie ny fanatrehanao, ka tsy izay intsony no velona, fa ianao no velona ao anatinay, koa ny fiarahanay mandray amin'ny tena sy ny rahanao, hanalalina ny firaisanay amin'ny tenanao, dia ny fiangonana, mandra-piavy ny andro iarahanay misotro sy mihinana izay vaovao, rehefa mby amin'ny fanjakanao. Ry Jesosy Kristy, Jesosy Kristy tompontsika, tamin'ny alina izay namadiana azy, dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy, dia nivakiny ka hoy izy, raiso, ano, tia ny tenako, izay omeno anareo, izao no ataovy ho fahatserovana. Ary toy izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy izy, misy toa amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako. Izao no ataovy ho fahatserovana. Ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao, izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatserovana, na oviana no misotro ianareo. Misaotra ny ray izay nampahamendrika atsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Mimpo mampanasika irany eo ry zanak'ondry.
efa nandray fanahy mazanak'Andriamanitra atsika isika, koa izany no ahafahantsika manatona ny ray hoe iranao izay any an-danitra, ho masina anieny anaranao, ho tonga anieny fanjakanao, atao anieny sitraponao, dia an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mo anay an'io ny anina sazo anay, ary mamelà ny eloko ay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary iza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa nao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka ny firaisana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo, andeha, efa voavoatra ny zavatra rehetra, kozaraina ny mofo sy ny divay, izay mahazo ny anjarany dia mipetraka am-pilaminana miandry ny rehetra, rehefa mahazo ny rehetra miara-mitsangana isika anatanteraka ny tenin'ny tompo hoe raiso ho ano sotroinareo rehetra ity.
aoka hipetraka tompoko izay mbola tsy mpandray ny fanasan'ny tompo alohan'ny anomboana ny fizarana. Raha mbola tsy mpandray ianao a dia afaka mipetraka avy hatrany. Ny mpandray no mitsangana. Ento a kazarao amin'ny anarany. Amen.
koa satria efa nazo anjara ny rehetra dia ary hitsangana isika hanatanteraka ny afatry ny tompo. Hoy Jesosy Kristy tompo raiso ano tia ny tenako zao no ataovy ho fahatserovana. Sotroinareo rehetra ity ho Jesosy Kristy tompo fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Zao no ataovy ho fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Sotroinareo rehetra ity. Ka samy anao vavaka mangina ao anatintsika eo misaotra ny tompo, fahasoavana lehibe, fahavelomana miombona amin'ny tompo. Jesosy Kristy tompontsika izay voaombo tamin'ny fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy anie no ampaherinareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo anie ny fiadanana. Ry Jesosy tompo ianao. Amen.
Mulher que ela se toca. Riranay masinay indrindro. Misaotra anao izay tamin'ny fanatanterahana izao fotoana izao. Misaotra anao izay tamin'ny teninao izay nozaran'ny mpanomponao anio ka mampatsiahy anay indray fa ao aminao rery ihany no misy ny fahavelomana ary misy ny fitahiana raha toy izay ka mino sy mitady anao Jesosy Kristy amin'ny fonay manontolo. Maika nefa entinay mivelona amin'ny fiainanay andavanandro sy amin'ny teny izany fa tsy handalo fotsiny tompo ka mba hitondra vokatra ho anay, ho an'ny manodidina anay ary ho an'ny fianakavianay manontolo. Misaotra anao ihany koa izay tamin'ny mpanomponao Pasteur Arzona Marie Angèle izay niarahanao androany ka tonga teto aminay ho amin'ny mandrakariva ny tompo ny fitahianao ary aoka ianao hitantana azy amin'ny diany miverina indray amin'ny tolakandro. Vavaka aminao izay ho an'ireo marary n'aiza toerana misy azy ireo any an-tokantrano, any amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa. Vavaka ihany koa an'ireo mpitsabo sy ireo fianakaviana mikarakara ireny marary ireny. Ianao ny tompo ome azy ireo ny hery rehetra ilaina ana ara-batana, ara-tsaina, indrindra ny ara-panahy ka hitondra fanasitrana anao an'ny tsirairay. Vavaka aminao izay ho an'ireo nidonam-pahoriana. Ianao no Andriamanitra fampiononana. Ianao no ame hery sy ampionona ireny havanay rehetra ireny. Entinay tononam-bavaka manokana, irindra sy fenisoa zanaky Rakotomalala Bakoly izay filohan'ny tafinisy ary ny fianakaviana manontolo. Vavaka ho ihany koa ny tafo FPM Manisy sy ny FPM manontolo. Tompo ampitoero amin'ny tsirairay ny fampiononanao ary anganenao mba hitay izay rehetra fikarakarana manoloana izany fahoriana manjoa izany. Vavaka aminao izay ho an'ny mpitandrina Elize Andremiandra mivady sy ny zanaka aman-jafiny. Tahio ny fialan-tsasatra ny mpitandrina tompo mba ahazoany hery sy tanjaka hiavoazany indray entina hiatrika ny fidirana. Tahio ihany koa ireo tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny tafo sy ny vahoakanao rehetra eto amin'ny tafo Toloza izay miala sasatra amin'izao fotoana izao. Ianao hiaro azy ireny any amin'ny toeram-pialan-tsasatra rehetra ny tompo ary izy ireo tsy hanadino anao fa hifikitra aminao hatrany. Vavaka aminao izay amin'ny ezaka rehetra atao amin'ny fanatanterahana ny viana ho an'ny ananana mpitandrina matianina eto amin'ny FPMA. Mba hitombony ireo mpitandrina matianina ary ianao hanampy mandrakariva sy hitay ny asa rehetra mba ahatanteraka izany. Hoentina bavaka aminao ihany koa ireo asa maro mbola miandry izay efa notononina tamin'ny filazandrara teo. Tsy ho averina intsony tompo fa nefa apetraka feno am-pelantananao ny fanatanterahana izany. Vavaka aminao ho an'ny mpanomponao izay nahazo fahasoavana ka nanolotra rakim-pisaorana ho anao teo ka mangataka vavaka ho an'ny zanany, ho an'ny fanohizany fianarany. Ianao ny tompo hitay izany ankizy izany ka hotody amin'ny tanjona izay iriny izy ao amban'ny fitahiana hatrany. Tsy ho azy rery ihany tompo ho an'ireo mpianatra rehetra, ireo tanora rehetra izay mbola mianatra sy manana viana ho amin'ny hoavy ny dengany mba hifikitra aminao izy ireo ka ianao ny hitantana azy mandrakariva. Vavaka aminao an'ny fandriam-pahalemana maneran-tany, ny tany miady rehetra, ireo maty ny anoanana. Eny tompo maro dia maro ny zava-misy sy mianjady eto amin'izao tontolo izao. Tompo mamindra fo ny olombelona rehetra ka ampitoereto ny fiadananao araka ny teninao. Dia mbola mivavaka aminao ihany koa amin'ny fitandrona ny tontolo iainana. Ampianaro izay tompo mba hahanaja hatrany ny zavaboary izay efa nomenao mba ho tantaninay ka mba ho mpanompo mendrika izany tokoa izay tompo fa tsy hanimba izay zavatra efa nomenao. Vavaka aminao an'ny La Frantsa izay mampiatrano anay, ampitoereto ny fiadananao mba hiadananay. Tsaronay koa Madagasikara tanindrazanay. Tahio tompo izay rehetra ezaka
atao ka ampandrosoana izany firenena izany ary ampitoerao ny fiadananao ihany koa. Maro tompo ny vavaka tiana iasandratra, tsy voatanisana eto daholo izany, nefa fantatray efa naoviana ary na aiza izay manonona vavaka aminao dia mihainao anay hatrany ianao, ary fantatra ihany koa fa ianao efa manomana ny tsara indrindra ho anay dia fiainana feno fiadanana, koa ankinay feno eo am-pelantananao tompo ny fiainanay manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay zavavaka izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny famindrampony fa tanteraka sy totosa somatsara ny fotoam-pavahana tamin'ity maraina ity. Milohan'ny afatra sy ny tsodrany dia ho ataontsika ny hira fa 590 ny andininy voalohany, ary aorian'ny ny afatra sy ny tsodrany kosa dia ho ataontsika ny andininy faharoa. Zao ary ny afatra ho antsika voromareto amin'izao fotoana izao. Hoentsika makivaky indray ty herinandro misokatra ho antsika indray, hitondra fahavelomana tokoa anie. Aminaran'ny Tompo. Afatra nalaina tao amin'ny Efesianina 5:9 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Fa maiziny anareo fahiny. Fa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Koa tanteraka aminareo any havana ny tsodrano izay ho tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetrany, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Niadi tsara upandre siana tutusai jayantsara voninahitra an'Andriamanitra raha isy zanaka ary fanamasina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo amin'ny teny sy ny asa eny torio amin'ny teny sy ny asa ny filazantsara. Dia mirary ny fitahian'Andriamanitra amintsika rehetra
mirary herinandro sambatra ho antsika rehetra ary mirary ny fahavelomana ho antsika rehetra ary ny fitahian'Andriamanitra. Mametraka ny veloma mandra-piaona indray. Zay ny diakona toy ny mahazatra zany dia mangataka azy andro jeudi